Paly miarabanao indray tavaverina eto amin'ny tuto son gasy. Hitako daholo reny ahitahitantsika reny ny amin'ny fifampizarana tianareo atao. Isan'ny vidéo ivoaka voalohany ao anatin'izany ito hitanao ito dia ny mahakasika ny fahadiovan'ny son. Zany hoe traitement kely anankiray atao amina piste anankiray mba hahatonga an'ilay son hadio tsara. Tsy hanao fampidirana ngeza be fa tonga tsika dia hiresaka ny antsoina hoe noise gate atao anatin'ity vidéo ity. Ny noise gate dia betsaka ny anarana azo iatsonan'izy io mety hoe gate fotsiny mety hoe noise suppressor mety hoe noise reduction ihany koa. Izy daholo zany arakarak'le tian'le mpanamboatra anazy omena ny anarany. Dia hitantsika izy io amin'ny endrika format rack na ohatra hoe pédale d'effet na ny anatin'ireny multi effet reny hitantsika ihany koa amina endrika plugin taka ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao e. Ny asan'izy io dia varavarana anankiray ho an'ny bruit na ohatra hoe misy parasite amin'ilay signal anankiray dia na misokatra le varavarana dia mandeha eno le bruit na mikatona le varavarana dia any ivelany ianao ry bruit. Zany varavarana zany zany dia ohatrany hoe on off, ohatrany hoe mute dia demute. Tsotra dia tsotra ny fomba fampiasana an'izy io satria misy ny antsoina hoe seuil izay ataontsika ohatra hoe taona. Misy varavarana anankiray tsy mety tafiditra ao mihitsy ny olona raha tsy manomboka amin'ny 12 taona. Dia mazava ho azy raha latsaka an'izay ny taonanao dia tsy tafiditra ao mihitsy ianao fa raha mihoatra an'izay dia tafiditra. Dia iny seuil iny ianao no mametraka an'ilay izy hoe manomboka eo amin'ny 5 taona eo ny olona tokony hiditra ato anatin'ilay salle. Ilay taona dia zay zany le seuil. Dia mazava ho azy zany seuil zany en décibel. Zany hoe hauteur ana 100 zany le izy. Ka ny bruire zareo tsy hoe mafy be ka hatrany amin'ny 0 décibel dia bruit daholo efa tsy bruit intsony anarany zany efa tremblement de terre angamba fa any amin'ny manomboka any amin'ny -60 any ka hatrany amin'ny -40 any arakaraka le zavatra misy satria raha ohatra hoe gitara anao ratsy ny elektronika an'ilay izy na ohatra hoe ny fil anao bas de gamme dia misy an'ilay bruit ana courant reny na ohatra hoe tsy ampy-masy zavatra be dia be mety hampisy bruit dia iny niveau ana bruit iny no tapahanao. Zany raha ohatra ka bruit fotsiny zany mandeha dia mikatona le varavarana dia tsy hainao le bruit tonga dia aka ohatra anakirahantsika ohatra hoe gitara zao fantatsika hoe be bruit be izy reny dia alaitsika ny gitara anankiray mitsatoka ny fisy dia vao mitsatoka ilay izy tonga dia misy bruit hainareo dia iny bruit iny no ho tapahan'ilay noise gate zany. Ampiakarinao le seuil ka hatreo amin'ilay bruit tokony hiala hatreo amin'ilay niveau an'ilay bruit. Fantandremo raha ohatra ka miakatra ambony be le seuil dia tsisy son hivoaka mihitsy io satria tapahan'ilay gate daholo le izy. Dia rehefa hitanao hoe aiza ho aiza ny tokony ho izy aminy dia eo zany no manapaka an'ilay bruit fotsiny. Ka raha ohatra ka tsy mitendry ianao ka misy bruit mivoaka fotsiny dia tapahan'ilay gate le izy. Fa raha ohatra nefany ka mitendry ianao dia miaraka amin'iny ianao mitendry iny mivoaka miaraka ao anatin'iny ihany koa le bruit fa tsy ho voatsikatra sofiny izay. Le gate zany tsy hoe manala an'ilay bruit tanteraka mihitsy fa manapaka an'ilay izy amina seuil anankiray izay ametrahanao azy. Zay no ohatra amina gitara fa tsy voatery amin'ny gitara rery ihany no ampiasaina an'io noise gate io fa micro raha ohatra ka miakatra ambony be le gain dia manomboka misofla le préampli manomboka ianao zany no mampiakatra an'ilay seuil ihany koa mba tsy hoeny loatra le sofla rehefa tsy mihira le mpihira. Ny fomba fametrahana ny gate ao anatin'ny chaîne d'effet dia voalohany mihitsy zany hoe ny effet voalohany apetraka ao dia tokony ho gate satria amin'iny mbola malalaka tsara mihitsy le plage dynamique dia afaka réglenao tsara mihitsy aiza ho aiza le seuil anapahanao an'ilay izy. Raha ohatra ka ataonao aty aoriana le izy ohatra hoe efa aty aorianan'ny compresseur na zay effet anao rehetrarehetra ao dia ho sarotra be na ahitanao an'ilay seuil nefa tsy voatery hoe tena tsy maintsy ohatran'izay le izy rehefa apetraka ao any amin'ny voalohany mihitsy le izy large kokoa le plage dynamique dia afaka miregle tsara ianao dia madio kokoa le son manaraka an'ilay chaîne avy eo. Mbola tohizantsika kely ihany le izy ao anatin'ny gate dia misy enveloppe le izy misy ADSR raha ny tena marina dia attaque sy sustain ary ny release ihany misy zany hoe misy afaka réglenao tsara zany temps d'attaque-ny ny sustain ary ny release mba tsy ho tena tapatapaka be le son ohatra n'ireny robot reny le olona vao miteny na ohatra hoe le son an'ilay gitaranao dia tonga dia hita be mihitsy le izy hoe vao ketikety be le izy afaka ataonao somary do kokoa le izy raha ohatra ka amboarinao ny attaque sy ny release. Amin'izao fotoana iainantsika izao moa zany any anatin'ireny table numérique rehetrarehetra reny misy gate daholo isaky ny piste dia arakaraka ny option misy ao hoe misy an'izay logique aloha tsy maintsy misy attaque sy release izy fa tsy fantatra hoe misy sustain izy sy ny sisa arakaraka le modèle ihany io. Fa zao ny fanadiovana ny son dia mialohan'ny anaovana mixage zany hoe tsy any mixage mihitsy zany hoe manadio son zany mixage efa manao mixa fotsiny ianao
fanadiovana son dia zavatra atao aty aloha mihitsy. Ny ankamaroantsika dia manontany hoe ohatrohatrona ahoana ny fanadiovana son rehefa manao mix fa tsy mety madio mihitsy. Dia voalohany indrindra tsy mahay manao prise ianao zany. Tokony ho hainao tsara ny migerer ny gain, préamp, ohatrany ahoana ny niveau ny zavatra tokony ho atao rehefa any anaty prise zany hoe ny fahaizantsika manao prise tsara no ahafahantsika mahazo qualité tsara hoentina manao mix. Rehefa manao mixage kanefany tsy zako no manao an'le prise le izy dia sahirana mihitsy manao an'le mix indraindray misalasala mihitsy raha vao miteny olona hoe ty ataovy mixage an'ity dia ataovy mastering an'ity dia misalasala be satria ny olona mieritreritra hoe misy miracle be hoe tonga dia iova le izy satria mahay manao mix tsara le bandito dia ohatran'izao dia hoavitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia izy zany tsy fahaizan'le olona nanao an'le prise fotsiny dia tsy avitra aty ny manadio an'le son zany hoe resaka parasite, resaka placement na micro zavatra be dia be zavatra ohatran'izany isan'ny zavatra tena tokony ianarana satria rehefa milamina kokoa ny prise dia misosasosa daholo ny ambiny. Fa iverina kely amin'ilay gety tsika alohan'ny hamaranantsika an'ity vidéo ity ny gety dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny ohatra hoe grosse caisse ohatra. Raha ohatra ka tiantsika hisy punch kokoa le grosse caisse dia tapahantsika rapide be le zany hoe le seuil zany ampiakarintsika ambonimbony dia asiantsika release rapide be dia amin'izay fotoana izay tonga dia tapatapahan'le gety dia mahazo punch kokoa arakarak'ilay tiana hiaviana nefa zany hoe be dia be ny possibilité afaka atao fa ianao no mahafantatra ny zavatra ataonao fa zay aloha no afaka nazavaintsika kely fohifohy androany. Ok, zay zala da amin'ity vidéo ity raha ohatra ka mba mety aminareo dia zarazarao ihany amin'ny akama rehetra mba samy mahay tsara daholo tsika. Raha ohatra ka mbola tsy nisabone ianao dia afaka atonao ihany koa zany amin'izao dia izao mihitsy. Salut. Ay tapana amin'izay kay.